miarabantsika rehetra indray ny tena koa ao anatin'ny izao fampianarana izao zay mitondra ny anarana hoe apprendre des nouvelles choses avec le Saint-Esprit, na hoe mianatra zava-baovao indray miaraka amin'ny fanahy masina. Androany dia hianatra zavatra vaovao isika. Lohahevitrantsika androany anio dia hoe la foi active l'onction, na hoe ny finoana mampietsika ny ositra. Ho antsika manokana izay hoe te ahazo fanasitranana na te haray fanasitranana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony, dia tsara ho fantaritsika izao zavatra izao. Fa mialohan'izany dia ndao ho atongotsika amin'ny vavaka izao fampianarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha io mankasitraka anao indray amin'izao fahafana izao, raha mbola afaka miaino, mandinika, mianatra ny teninao indray izay. Tompo, angatahanay ilay fanahy masina avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, anazava ny maso-pananay, anokatra ny fonay indray mba hahafahanay Tompo Jesosy ahalala ny fahamarinana araky ny teninao, ny fahamarinana araky ny fahazavan'ny Baiboly Tompo Jesosy izay sitraponao. Kasio indray izay anio ary aoka hisaraka ny aina amin'ny fanahy satria velona sy mahery ny teninao Tompo Jesosy. Ombao indray ny mpanomponao androany ary kasio ny olona rehetrarehetra izay manaraka izao fandaharana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Araky ny izay efa nolazaiko tamintsika teo moa zany dia hoe ny lohahevitrantsika androany dia hoe la foi active l'onction, na hoe ny finoana mampietsika ny ositra. Ao anatin'ny izany zavatra izany dia tsy maintsy alala zavatra anankiroa itsika, satria zavatra anankiroa no resantsika eto, hoe voalohany indrindra dia hoe ny finoana ary ny faharoa dia hoe ny ositra. Inona ary ny finoana, inona ary ny atao hoe ositra araky ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra. Ohatra isika voalohany indrindra hijery inona ary ny atao hoe finoana araky ny Baiboly. Sokafy ny tenin'ny Baibolinao amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany isika. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo, Hebreo 1:12. Hebreo 1:12. Hébreu 11 chapitre Hébreu chapitre 11 verset 1 ny anaran'i Jesosy izay mivaky toy izao: ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Averiko indray. Ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra izay tsy hita. Raha mahatsikaritra atsika dia ny fanazavana mahakasiky ny finoana eto dia misy fizarana anankiroa. Voalohany indrindra hoe ny finoana ozy izy dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Misy zavatra zany antenainao aloha, dia atokianao io zavatra io, mahatoky ianao amin'io zavatra antenainao io, dia tsy vitan'io ihany fa misy tapany faharoa dia hoe aseho fanehoana ny zavatra tsy hita, asehonao io zavatra izay antenainao io, zavatra tsy hita. Voalohany indrindra aloha, rehefa manomboka tsy manantena ianao efa tsy finoana izay. Rehefa hita io zavatra io, hita maso, dia afa tsy finoana ihany koa, satria fanehoana ny zavatra tsy hita ary fahatokinana amin'ny zavatra antenaina. Anao fanoharana kely aminao nisy fotoana izay tao anatina fikambanana anankiray dia nisy mpanompon'Andriamanitra izay avy any ivelany izay nampianatra mahakasiky ny finoana. Dia nisy tanora marobe moa tamin'ny toerana io, dia avy izy avy any dia manantona ny olona tsirairay avy izy dia miteny hoe misy vola 25,000 ety amiko izy. Ino anao ve fa afaka omeko anao izay zavatra zay? Dia samy manana ny avaly avokoa ny rehetra. Misy ny teny hoe tsisy, misy ny teny hoe misy fa tsy omenao ahy io, misy ny teny hoe misy tokoa ary afaka omenao ahy. Le tena naharay
ary natakatry ny atao eny finoana dia ranabavy anankiray zay nanao tahaka an'izao. Rehefa nanantona azy ilay mpanompon'Andriamanitra dia niteny izy hoe fantatro fa misy izany vola izany ary enoko fa omenao ahy, ary ny tanany sady naninitra ny tanany tahaka an'izao izy, dia nomen'ilay mpanompon'Andriamanitra azy ilay vola. Dia izay rehetrarehetra teo sady aikatra daholo hoe wow, kay tena tsy fanoharana fotsiny fa tena nome mihitsy ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia teo amin'izay nanomboka ny fampianarana izy dia nanazava taminay mahakasika ny finoana hoe misy taminareo aza tonga dia niteny misy hoe tsy misy taminareo miteny hoe misy fa tsy omenao ahy, efa tsy finoana zay zavatra zay, satria hitantsika teo hoe fahatokinana amin'ny zavatra antenaina, efa tsy manantena moa izy zany, fa tsy finoana zay zavatra zay. Dia misy ihany koa ilay miteny hoe misy ilay izy ary afaka omenao ahy, fa mbola tsy finoana ihany koa satria tsy naseho n'ilay tapany faharoa ny finoana hoe fanehonany amin'ny zavatra tsy hita, tsy naseho n'ilay izy. Tahaka ny ranabavy ty miteny hoe misy ary afaka omenao ahy, dia ny tanany nahatsangany andray an'ilay zavatra satria naseho lay fahatokiny io zavatra antenainy io tao anatiny dia nasehony. Halleluja. Izay ny atao hoe finoana. Faharoa dia hijery mahakasiky ny atao hoe ositra isika, ny onction zany. Ndao mamaky tenin'Andriamanitra antsika amin'ny bokin'ny Lioka 4:4 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka 4:4 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka ahy hitory fandefasana tamin'ny mpifatotra izy, sy fampianarana amin'ny jamba anafaka izay nampahoriana. Averiko indray, ny fanahin'i Jehova no ato amiko, iza no milaza eto? Jesosy. Satria nanositra ahy hitory ny teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Zao ny zavatra ambaran'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ty hoe nanositra azy Andriamanitra anatanteraka zavatra anankiray izay voafaritra. Ny ositra zany dia herin'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra, fahafana avy amin'Andriamanitra omeny an'ny mpanompony anatanterana zavatra anankiray izay voafaritra. Ohatra hoe osorona ianao amin'ny resaka hoe pastoral, amina resaka hoe pasteur zany, na hoe osorona amina resaka hoe fanasitranana, hoe ino spesialitenao anatin'izay zavatra zay. Ny ositra zany dia Andriamanitra no mametraka io fahafana io hery io amin'ny mpanompony anatanterana zavatra anankiray izay voafaritra. Alleluja. Ao anatin'izay zavatra izay dia mizavatra anankiray izay tiako marina kely ary tiako tsindrina sy tiako fantarinao ihany koa satria anisan'ny zavatra izay tokony fantatra. Dia hoe misy tontolo anankiroa. Misy inona hoe tontolo anankiroa. Misy voalohany indrindra dia tontolo fizika na tontolo izay hita maso. Ao amin'ny tontolo fizika izay hita maso io dia azo tsapain-tanana avokoa ny zavatra rehetrarehetra amin'ny tontolo izay misy atsika izany. Fa misy ihany koa ny tontolo anankiray izay tontolo atmosphère spirituelle, dimension spirituelle, na hoe tontolo ara-panahy izay tsy hita maso fa misy, tahaka ny anjely, fanahy masina, Andriamanitra, satria Andriamanitra fanahy. Dia fa ny zavatra tsara fantarina eo amin'ny tontolo anankiroa, izay tontolo tsy hita maso sy ny tontolo hita maso, dia ny tontolo tsy hita maso no manjaka amin'ny tontolo izay hita maso. Averiko indray, ny tontolo tsy hita maso no manjaka amin'ny tontolo hita maso. Ohatra, misy fotoana Jesosy miteny amin'ny rivotra sy ny ranomasina hoe mitsahatra, dia mitsahatra. Nefa ny rivotra na ny ranomasina dia tsy manana sofina. Fa ahoana ahafahan'ny ranomasina sy ny rivotra manaiky? Izay ambarany, satria miteny
amin'ny tenim-panahy izy. Ilay tenim-panahy izay avoakany dia mitranga ary tsy maintsy manatanteraka an'izany ilay tontolo izay hita maso. Ohatra ao anatin'izay zavatra izay ihany koa, nisy fotoana nanantona aviavy anankiray Jesosy, dia rehefa nahita hoe tsy namoa voa izy dia mizonona, dia tonga dia nalazo dia gaga ny mpianatra. Ahoana moa nafahan'izay hazo izay tonga dia nalazo tampoka? Ny hazo nefa tsy manana sofina, ny hazo tsy afaka mahare, fa vao niteny Jesosy dia nalazo ilay hazo, satria miteny amin'ny tenim-panahy no avoakany. Teny, parole spirituelle, parole en esprit, teny ara-panahy an'ilay fanahy izay tao anatiny, dia lasa matateraka sy mitranga ety amin'ny tontolo fizika na hoe hita maso izany. Tsara ho fantatrao izay zavatra izay. Raha raisiko manokana zao amin'ny resaka hoe fatotra izay apetraky ny fahavalo, Satana izany. Misy olona fatorany Satana amin'ny tontolom-panahiny, fa io fatotra izay apetraky ny Satana, io blocage izay apetraky ny Satana amin'ny tontolo ara-panahy dia hita miharihary amin'ny tontolo fizika, izay tontolo ara-maso zany, hita maso miharihary, ohatra hoe amina endrika blocage, amina endrika aretina, amina endrika fahafatesana. Nefa tsy ilay nofon'ilay olona kasiny, fa ilay fanahy dia miseho miharihary ety nefa io zavatra io. Dia misy zao karazana aretina manokana hoentina ho any amin'ny dokotera, dia dokotera mamoaka analyse zany hoe cancer, na hoe diabète, na hoe fièvre, typhoïde, na zavatra ohatry zany, dia alefa ny fitsaboana, nefa hitanao fa tsy misy zavatra, tsy misy résultat, tsy zavatra mitranga ao anatin'izay zavatra zay. Dia rehefa misy olona amin'izay manome torohevitra n'ilay olona marary, dia manantona mpanompon'Andriamanitra, dia ilay mpanompon'Andriamanitra avetrahany, tonga dia mahita zavatra ao ambadik'ilay aretina hoe misy fanahy ao ambadika ity. Dia rehefa mivavahana, izy sy mikasika ilay fizika, fa ilay fanahy ao ambadika no baikony hoe fanahy an'izao, fanahy diabeta, fanahy fièvre typhoïde, zao sy ny tariny, miala tao. Dia rehefa miala iny fanahy, dia ilay fanasitranana izay hitantsika miharihary amin'ny tontolo izay hita ihany koa. Tsara ho fantatrao izay zavatra izay amin'ny maha-kristiana anao indrindraindrindra, satria dia zao no antony tokony hamantaranao. Voalohany indrindra, Andriamanitra dia manan-karem-pahasoavana, ary fantatrao izany zavatra izany, fa ny haren'Andriamanitra ho iaho dia ao amin'ny tontolo tsy hita maso, ao amin'ny tontolo spirituel, satria Andriamanitra esprit ara-panahy, fanahy izy. Dia ny finoana, zay mahatonga hoe ny finoana no mampetsika ny ositra. Ny finoana ao anatinao dia tahaka ny tanana, na dia ety zany isika amin'ny tontolo fizika izay hita maso, ny finoana dia tanana avy ety aminao ety, afaka maka ilay haren'Andriamanitra izay amin'ny tontolom-panahy, dia sotominao io zavatra io dia mitranga ety. Ny finoana ihany koa, faharoa, dia tahaka ny tetezana, mampitohy ny tontolo tsy hita maso ary ny tontolo hita maso. Alleluia. Ohatra itsika izao mitsodrano olona anankiray, dia amin'ny tontolom-panahy no teny ilay mivoaka, fa rehefa fotoana fohifohy dia hitanao mitranga amin'ny tontolo ara-nofo izany zavatra izany. Raisiko manokana izao, nisy fotoana namangy olona anankiray, dia nitaraina tamiko ireo hoe tena tsy mandeha mihitsy ny varotra, satria mpivarotra izy ireo. Dia Andriamanitra tsy niteny tamiko hoe zao no teneno aminy, fa za mahalala ny prinsipa, ny fitsipoka izay mifehy ny tontolo, dia namoaka tenim-panahy ho an'io ranabavy io. Dia niteny taminy fotsiny aho hoe hivavaka ho anao aho, dia aorianan'ity vavaka ity aho ka hijoro vavolombela ianao aho, fa misy zavatra hisokatra. Dia nivavaka ho azy aho. Za tsy mahalala, ary tsy misy niteny tamiko.
fa afaka herinandro dia ny antsoary ny joro vavolombela tamiko reo fa misy olona nanome foany izy ireo de reo niteny tamiko hoe fa ng'Andriamanitra efa niteny taminao mialoha hoe hisy an'io zavatra io ohatrazao zao de nome fotsiny hary tena niteny eniko ny marina tsy nafeno za kosa tsy andainga tsy amorona hoe fanay masina niteny an'izao Andriamanitra niteny an'izao non fa nazavay fotsiny hoe tsisy niteny tamiko fa ny zavatra fantatro de le misy fitsipika zay mifeo de iny fitsipika iny foana satria tenim-panahy no navosotro ary ny tenim-panahy iny satria ny tontolo-panahy no ambony manjaka eo amin'ny tontolo aranofo dia nitranga ilay zavatra. Alleluia, alleluia. De raina Jesosy hiditra ao anatin'ny fanazavana avy hatrany itsika mba ahafahantsika androso ao anatin'izao lesona izao dia azadino hatrany fa ny loha hevitra atsika dia hoe la foi active l'onction na hoe ny finoana mampietsika ny ositra amin'ny anaran'i Jesosy. Dao amaky tenin'Andriamanitra anankiray avy hatrany itsika ao amin'ny bokiny Matthieu. Matthieu toko fa 14. Azafady Matthieu toko fa 17. Matthieu 17 andiny fa 14 ka hatramin'ny fa 20. Matthieu 17, 14 à 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanantona an'i Jesosy, dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe Tompoko, mamindrafo amin'ny zanako lahy, fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa, fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano, ary nitondra azy tamin'ny mpianatra ao aho, fa tsy nahay nahasitrana azy izy. Ary Jesosy namalika nanao hoe ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no toerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Enta tio amiko izy, ary niteny mafy azy Jesosy dia nivoaka tamin'ny demonia ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ora izay, dia nankao amin'ny Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe nahoana izay no tsy nahavoaka azy. Ary hoy Jesosy taminy noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany, fa lazaiko aminareo marina tokoa raha manana finoana ohatrany voatsinampy ianareo aza ka hiteny amin'ny tendrombohitra io mifindra ery dia hifindra izy ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Alleluia. Inona moa ny zavatra zay nitranga eto? Mazavaiko fohifohy fotsiny. Misy rangahy anankiray izay nanana zanaka narary, de noentiny tamin'ny mpianatra Jesosy. Dia tsy vita, tsy sitrana tamin'ny alalan'ireo mpianatra de nalainy ny zanany noentiny teo anatrehan'i Jesosy. De Jesosy amin'izay nahatanteraka le asa de vita izy. De rehefa vita le asa de nanantona mangingina an'i Jesosy ireo mpianatra hoe fa ahoana zay ny tsy nahavita indray. De nazavainy fotsiny hoe resaka finoana ilay zavatra. Fa mba ahafahantsika mamantatra tsara io zavatra nitranga hoe mpianatra ity mpianatra nanantona n'ity rangahy zay nanana zanaka narary ity mpianatra iza, mpianatra Jesosy ekeko fa mpianatra iza mizavatra nitranga talohan'izy ity. Ndao jerentsika Matthieu 10. Matthieu toko fa 10 andininy voalohany. Eno tsara, Matthieu toko fa 17 ny vakitsika teo, hoe mpianatra tsy nahavita nahatanteraka asa anankiray. De inona ary ambarany Matthieu toko fa 10 zay alohany iny. Jereo tsara, eno tsara. Ary Jesosy niantso ny mpianany 12 lahy ankeo aminy ka hanome azy fahefana amoaka fanahy maloto sy hanasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofy rehetra. Azosika tsara. Matthieu toko fa 17 miteny hoe misy asa karazana olona marary, voafatotra, nisy fatotra tsy afaky ny mpianatra. Nefa Matthieu fa 10 miteny hoe efa mpianatra ireo, le mpianatra zay amin'ny Matthieu toko fa 17 zay tsy nahavita io asa io, dia mpianatra amin'ny toko fa 10 aty hoe efa nomeny Jesosy ny fahefana amoaka ny fanahy maloto sy hanasitrana ny arety rehetra mba ny rofy rehetra. Mazava amintsika tsara ny zavatra mitranga mba hamantarantsika hoe iza lay mpianatra zay nitondrasany io rangahy io ny zanany izay narary. Inona ary ny zavatra zay mitranga? Ny zavatra zay mitranga dia zao.
araky ny loha hevitra zay manambara amintsika hoe ny finoana ny mampietsika ny ositra na hoe ny finoana ny mampietsika ny heriniza herin'Andriamanitra dia na be tahaky n'inona ny hery ao aminao, ny finoanao no mahatonga an'izay zavatra zay andeha. Ary anisan'ny lesoka lehibe tamin'izay nitranga tamin'ireo mpianatra reto izay zavatra zay, ary nitsindrin'i Jesosy mihitsy hoe finoana. Fa rehefa Jesosy niteny hoe olana ny finoana, dia tsy ny olana ny finoana ny mpianatra ihany no niteneniny, fa ny olana ny finoana zay nisy tao amin'ny ilay narary sy ny fianakaviany ihany koa. Satria mila zavatra fantatrao ho anao manokana zay te handray fanafana, ho anao manokana zay te handray fanasitrana. Mety hoe nisy fotoana ianao nanantona mpanompon'Andriamanitra dia nitenen'olona taminao iry tena enjana be na resaka zao, enjana be na resaka délivrance, enjana be na resaka guérison sy ny fanafana ohatran'izao, dia tonga tany ianao nefa tsy naharay dia kivy. Zao ny zavatra teneniko anao, matoa ianao tsy naharay dia misy prinsipa, misy fitsipika izay tsy fantatrao. Rehefa amin'ny Matthieu 17 rehefa nanantona an Jesosy ilay dadan'ilay rangahy zay nanana dadan'ilay zaza narary dia Jesosy aloha niteny hoe ny finoanareo ny olana, dia ny mpianatra ihany koa niteneny hoe ny finoanareo ny olana. Tia nitenen'i Jesosy ao anatin'izay zavatra zay hoe misy zavatra anankiroa tokony hiaray asa zay vao tanteraka ny asa fanafana, zay vao tanteraka ny fanasitana, zay vao misy transfert na hoe misy fiampitahana na hery amin'ilay mpanompon'Andriamanitra sy ilay olona anatanterana ny asa manokana. Voalohany indrindra, ny finoana miara-miasa amin'ny ositra. Ilay ositra zay herin'Andriamanitra dia apetraka Andriamanitra amin'ny mpanompona. Fa mbola hery fotsiny io, fa mba hahafany io transféré na hiampita amin'ilay olona natanterana ilay asa, dia ilay olona natanterana ilay asa mila manana finoana afaka misintona izay hery izay. Alleluia. Eny tena makasitraka tena hoe misaotra an'Andriamanitra manokana amin'izay révélation zay, fa mino fa ho ambadika izao fampianarana izao dia aray zava-baovao ary iova ny fomba fijerinao ny n'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra manokana. Ndao amaky tenin'Andriamanitra isika amin'ny anaran'i Jesosy mba ho fanoharana ho antsika amin'ny bokin'ny Marka. Marka toko 5. Marka toko 5 andininy 5:20. Marka chapitre 5 verset 25 à 34 ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana. Fa vao maika ny iny narary kokoa azy, koa rehefa nahareny amin'ny Jesosy izy dia nakeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana aho. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanony aretina ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia niodina teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe iza izany nanendry ny lambako izany. Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao, ka hoy ianao va iza no nanendry ahy, ary nijery manodidina izy izany vehivavy izay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady toran-kovitra raha vehivavy sady fantany izay natao taminy, dia nakeo aminy izy ka niankoka teo anatrehany ary nanambara tamin'ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Alleluia. Eto dia misy
ity fanasitranana ity dia anisan'ny miavaka kely tamin'ny fanasitranana. Ho azavaiko aminareo ny zavatra ny trano. Misy fotoana Jesosy nandeha tahaka an'izao. Dia manodidina azy misy mpianatra. Ilay mpianany reo dia manodidina azy feno vahoaka maro. Fa misy ity vehivavy ranabavy anankiray ity izay anisan'ny tena hoe narary zany tanatin'ny taona maro, ary efa nanantona dokotera nandany fananana maro. Zay mahatonga hoe ho anao manokana izay mety efa nandany fananana, ho anao manokana izay efa nandalo karazana spesialista sy ny dokotera rehetrarehetra, za miteny aminao tsy mila kivy ianao ary esory ny fahakiviana aminao, fa afaka manasitrana anao Andriamanitra, fa mila fantatrao ny prinsipa ny fanasitranana, ny prinsipa ny fitsipoka izay mifehy ny fandraisana sy ny fampietsena ny hery izay ositra amin'Andriamanitra manokana. Amen. Zao ny zavatra antrano. Ty ranabavy ity nahare mahakasiky ny Jesosy, na dia teo aza izay fananana efa very sy ny olona izay nanantonana, nahare mahakasiky ny Jesosy izy dia nanantona. Dia mikasiny lamba dia miteny amin'ny tenany izy ihany miteny amin'ny tenany, fa tsy mila tenen'olo hafa hoe raha vo lambany ity foana no kasiko dia ho sitrana. Dia tao anatin'izany zavatra ny ampita transfert dia niraisin'ilay fanasitranana. Dia Jesosy nitodika dia niteny hoe iza nikasika teo, dia mpianatra namaly hoe olona maro ohatran'izao. Hozy iza nikasika teo, satria Jesosy nahare mihitsy fa misy zavatra niala tao amin'ny misy hery niampita. Dia nanantona ilay ranabavy. Dia hoy Jesosy taminy hoe ny finoanao no nahavonjy anao. Dia sitrana ilay ranabavy. Inona ny zavatra izay nitrano, ary inona ny lesona izay afaka tsoahana. Indraindray misy mpanompon'Andriamanitra tena manomana fotoana mihitsy, manantona anazy ianao ary manomana fotoana anatanterana ilay asa fanafana, anatanterana ilay asa fanasitranana, anaovana ilay transfert na onction aminao. Fa misy fotoana misy mpanompon'Andriamanitra variana ary tsy mijery anao akory, fa afaka ataonao ny misintona zavatra avy aminy, ny misintona ilay onction avy aminy, misintona ilay herin'Andriamanitra avy aminy, ahatonga ilay fanafana, ahatonga ilay fanasitranana, ahatonga ilay fahasoavana ho tonga aminao raha fantatrao ny prinsipa izay mifehy ny finoana. Halleluja. Halleluja. Mario tsara fa i Jesosy anie mandeha, io ranabavy aoriana, dikan'izany tsy hitan'i Jesosy io ranabavy io. Ary sako no milaza fa tsy tao anatin'ny fony aby no anasitrana, satria mbola tsy hitany akory, tsy hitan'i Jesosy izy. Fa ty ranabavy ity dia miteny, dikan'izany niaktiveny ilay finoana tao anatiny, hoe voakasiko ty lambany ity. Misy olona mety tsy tiany aby ny amita ny fanomezam-pahasoavany ao aminao, tsy tiany akory ianao asa fanafana aminao, tsy faniliany akory fa mety misy olona efa manokana misy no tiany atao, fa ianao indray no mandray azy, afaka tanteraka izany zavatra izany raha fantatrao ny fitsipika izay mitrano amin'ny finoana. Ary zay mahatonga antsika indraindray very zavatra maro. Andriamanitra rehefa manatrika ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy maintsy mizara zavatra izy. Fa izy rehefa mizara zavatra tsy mijery ny etaetanao tamin'ny maly, ny etaetanao tamin'ny taona lasa, na ny etaetanao izay mbola ho avy, fa ny etaetanao amin'ny fotoana izay anatrehany iny. Ary eo no mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra misanana izay tsy maharay zavatra avy amin'Andriamanitra. Satria tsy fantany, tsy manana etaeta akory izy, tsy manana faniriana akory izy, tsy manana tena zavatra akory izy amin'ny fotoana io. Zay mahatonga matetika misy grande conférence de guérison, fanasitranana mahery vaika mipopoka sy ny tariny. Dia hitanao fa tena misy fahagagana mitranga, misy olona maray fanasitranana, fa misy dia tsy sitrana mihitsy. Dia manamelo tena izy ao anatin'izany hoe manavakavaka Andriamanitra. Indraindray aza misy olona misy tena manakina ny mpanompon'Andriamanitra hoe mety ny fiainana eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy no tsy mety. Mila mitandrina isika, mila mitandrina isika. Voalohany indrindra aloha Andriamanitra tsy manavakavaka izany. Fa misy rafitra, misy fepetra izay efa napetraka n'Andriamanitra, ka rehefa tsy arahanao iny zavatra iny, dia tsy zavatra hitranga aminao. Sitraky ny Andriamanitra ny hitay ahy sy hitay anao. Fa misy rafitra, misy teny izay efa napetraka. Zay mahatonga azy miteny hoe bokon'ny Jaona 7:2-3 izay milaza hoe ahalalany marina ianareo ary ny marina ho afaka anareo tsy ho andevy. Amin'ny fotoana ahafantaranao ny marina amin'ny zavatra anankiray, amin'ny fotoana no azahoanao information amin'ny zavatra anankiray, dia manomboka maîtrisenao izay zavatra izay.
ndao isika maky ten'Andriamanitra manaraka amin'ny alalan'ny bokin'ny Matthieu toko 13. Matthieu 13, verset 54. Amin'ny anaran'i Jesosy ary noho ny tonga tany amin'ny tany izy dia nampianatra, izy Jesosy lery lazainy eto, dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga ary talanjona ny olona ka nanao hoe avy taiza re no nahazoany ilay ity izany fahendrena sy asa lehibe izany. Tsy ilay ity va ilay zanaky ny mpandrafitra, tsy Maria va no anarany reniny, ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no rahalahiny, ary ny anabaviny, moa tsy ety amintsika avokoa va izy, koa avy taiza no nahazoany ilay ity izany zavatra rehetra izany. Ary tafotohina taminy izy fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy amin'ny tany sy ny mpianakaviany ihany, ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo. Misy indraindray tsika mety hoe misy mpanompon'Andriamanitra anantona antsika dia mandrandra hoe asa fanafana na fanasitranana manokana dia tsy tanteraka io zavatra io, dia manome tsiny azy itsika. Voalohany indrindra aloha misy zavatra izay nitranga teto, fa i Jesosy mihitsy mba tsy teneniko hoe tsy vitany fa tsy nataony ilay zavatra, satria misy fitsipika, misy prinsipa izay efa fantany manokana izay tsy maintsy arahana. Nody tamin'ny taniny izy ary ny olona any tsy mahalala azy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, amin'ny mahamesy azy, fa mahalala azy amin'ny hoe zanaky mpandrafitra, zanaky Josefa, zanaky Maria, dia tsy tanteraka ilay zavatra satria ny fandraisanao ny mpanompon'Andriamanitra izay mijoro manoloanao dia anisan'ny zavatra anankiray azahoanao zavatra aminy, ary tsy azahoanao zavatra aminy ihany koa rehefa diso fijery ianao. Reto dia nijery azy tamin'ny identitény maharanofo azy fa tsy tamin'ny identitény spirituelle, dia lasa sakana. Ary Jesosy tsy afaka natanteraka asa lehibe tamin'ny toerana io, fa rehefa niala teo izy vao nitohy indray ny asa. Halleluja! Jesosy natanteraka izay zavatra izay, tsy hoe tsy vitany fa tsy natao, satria misy prinsipa izay fantany hoe tsy maintsy amin'ny alala na dia misy hery ato amiko, mila ny finoan'ny olona ireo activé. Ka mila mitandrina antsika amin'ny fomba fisainantsika sy ny fomba fihevitra antsika, satria anisan'ny sakana lehibe tsy handraisantsika zavatra ihany koa io zavatra io. Indraindray tsika rehefa miara-miaina amin'ny mpanompon'Andriamanitra, voalohany indrindra aloha tsika tena mifeno etaeta, tena mino zavatra rehetrarehetra, mankatony zavatra rehetra, dia rehefa miara-miaina aminy anatin'ny fotoana lavalava ianao mahita lesoka sy ny tariny, dia manomboka miaina, manomboka ino ohatran'izao, ino ohatran'izao, ino ohatran'izao. Amin'ny fotoana anaovanao an'izay zavatra zay, amin'ny fotoana iovan'ny fomba fisainanao, anekeny sainao izay zavatra zay, dia raisinao amin'ny identitény ara-nofo izy, dia tsy maharay zavatra ara-panahiny intsony. Alleluia! Ka zay mahatonga hoe mila fantatsika ny prinsipa spirituel izay mifehy mba hahafahantsika manokana handray zavatra avy amin'ny Andriamanitra, mba hahafahanao hoe tena haray zavatra, satria misy tenin'Andriamanitra zay milaza hoe raha mandray ny olona anankiray tahaka ny mpaminany ianao dia handray fanomezana avy amin'ny mpaminany, fa raha misy olona anankiray izay raisinao tahaka ny olon-tsotra dia handray fanomezana avy amin'ny olon-tsotra ianao. Ny fomba fijerinao, ny fomba fandraisanao, ny valeur izay apetraka ao amin'ilay mpanompon'Andriamanitra zany dia mikanty, fa eo no ahafahanao handray zavatra. Raha raisinao amin'ny maha olombelona azy izy, dia tsy haray zavatra avy aminy ianao, satria spirituel, ara-panahy ilay zavatra izay handrandrainao aminy, le onction avy aminy, ary tsy misy transfert izay hitrangana ary tsara fanasitranana ao anatin'izay zavatra zay. Dia tenin'Andriamanitra sy fanazavana kely anamarahana ko azy angamba dia hoe
ny Hébreu 11:6 dia hoe rehefa te azo sitraka amin'Andriamanitra dia finoana. Sitrapon'Andriamanitra ny tay ahy, ny tay anao, fa kosa misy prinsipa izay efa nitranga, misy prinsipa izay efa nipetraka, dia raha vao tsy manaraka an'iny ianao dia tsy maharay zavatra. Dia ny finoana teo hoy isika mino, manantena ary aseho ilay zavatra. Ho anao manokana izay manaraka amin'izao fotoana izao, mety hoe efa taona maro, mety efa nidodidody nitady olona, nanantona olona maro ianao, andray izany hoe asa fanafana, andray fanasitrana, andray hoe izany hoe mba activena izany hoe don ao anatinao manokana izany, hivavaka ho anao manokana. Fa efa nampahafantarinao ny prinsipa hoe ny finoana ao anatinao no ahafahanao misintona izay zavatra izay. Dia hivavaka ho anao manokana ka amin'izao fotoana izao ka nakintony masonao ianao dia manombo mangetaeta mba ahafahan'izay zavatra izay ho active manokana aminao. Raha eo mivavaka manokana amin'izao fotoana izao, niza tompo ny manaraka izao video izao amin'izao fotoana izao, mivavaka manokana ho an'izay mangetaeta fanafana avy aminao. Tononoko ny fanafana, niza ireo fanahy ambadika an'ireo izay mitondra ireo karazana gadra vy rehetrarehetra, tononoko rava izany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy. Niza ihany koa tompo no mangetaeta fanasitranana avy aminao, ny fanasitranana ny rehetrarehetra dia efa nitanterahana tamin'ny hazo-fijaliana. Tononoko fa mandray izy ireo amin'izao fotoana izao, tononoko fa mandray ny fanasitrana ary manomboka manao opération surnaturelle ao anatin'izy ireo ianao amin'izao fotoana izao amin'ny anara maheran'i Jesosy. Mivavaka manokana ho an'ny kristianina izay manaraka amin'izao fotoana izao ary izay mangetaeta mba ho active ny don rehetrarehetra ao anatiny. Tompo mivavaka manokana, tononoko ny parler en langue, tononoko ny esprit de discernement rehetrarehetra tombo Jesosy, tononoko ihany koa ny prophétie rehetrarehetra tombo Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy, satria fanomezam-pahasoavana avy aminao, grasy avy aminao mba ahafahany hanatanteraka ny asanao ety ambany masoandro amin'ny anara maheran'i Jesosy. Misaotra Jesosy. Amen. Mankasitraka anao manokana amin'ny anara maheran'i Jesosy.